Ny famindrapon'i Jehova no iraiko mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantaran'ny vavako ny fahamarinanao. Ary lanitra idiran'ny fahagagana ataonao Jehova, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olona masina. Tomboko lahy sy tomboko vavy, tonga indray ity ny fotoana izay rahantsika miara-mianatra eo an-tongo Jesosy ka ho fanomboantsika amin'ny fotoana dia ndeha araka iredona ny laharan-kira fa 7:20 ary aorian'izay dia araka ivavaka isika. Sabeu caminhar, me fala votandeibe, saya mudena marube, evitare camidera, saya mudena marube, evitare camidera. Fiangonano mahasandratureny feo hiderany mpanavotra na tiany fitrazy izao irao ampandehanana irasony jiona irao ampandehanana Ziuna Abiribua Fudio Kami Falia Duku Fafaduza Yanare Birai Safel Kamira Derau Famedika Andriamanitro, dia rainay ianao no ireo soa rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Atolotra ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay noho izany fahatsaranao izany. Sitraka indrindra ankehitriny ny andray tombontsoa avy amin'ny soratra masina, ko amin'ny tenena indray tompo ny amin'ity anio ity, ka ao ka ny fanahy masina no hitaridalana anay, satria angatahana irina indrindra izany ny amin'ny ara-tsaon'i Jesosy. Amen. Manolotra ny araba omba ampiratitsoanao any an-tokantrano any na any amin'ny toerana izay andraisanao andreo izao fandaharana izao. Antenenay fa dia afinahitra anao indray ny fiarahantsika mianatra soratra masina eto, satria dia samy omentsika ny anjarany avy ny kely sy ny lehibe. Ko amin'ny rary fitahiana safinonoka ao anao mandritra ity sabata ity. Ndao ary atolotra anao avy hatrany ny tatitra mineran-tany ankehitriny. Indray andro Jared, zazalahy kely 12 taona, dia namaky lahatsoratra mahakasika tovolahy hoe Wilford, izay tia manome fanomezana tsy hampozina ny olona. Fonosiny fanomezana kely, afatony amin'ny tady ary ampitiany manaraka ny rindrina makany amin'ny zaridainan'ny olona dia lasa izy mitsoaka sy mihafa. Nieritreritra Jared fa toa afinaritra raha mba manao toy izany koa izany aminy any taoko ao Kirgistan. Nangataka tamin'ireny izy raha toa ka azony ataony manisy kilalao tsy ampiasaina intsony. Fanomezana inona hoy ny reniny? Kilalao izay azoko omeny hoy Jared. Nankasitrany reniny ilay hevitra.
nanana fiarakely sy lego jarety sy ny zandrina izay nentin'izy ireo avy any Argentine rehefa nifindra tany Kyrgyzstan hanao ny asa mamisionera azy ny fianakaviany. Betsaka ny zazalakely sahirana teo an-tanàna tsy mba nanana kilalao. Nozarainy jarety tamin'ny mpiara-mianatra amin'ny Camille ilay hevitra. Ndao nisy kilalao anaty boato izy dia ho atsipitsika avy eo ambony tamboho. Nitsika Camille resy lahatra izy fa tena mety ilay hevitra ary dia hanampy izy na dia tsy nanana kilalao mena azy. Naka boatina mouchoir anankiroa izy ireo dia nasiany lego, fiarakely, écharpe sy savony. Nentin'izy ireo ny bisikileta ho any an-tanànan'i Camille izay nividianany anjoanjo trano iray. Natsipiny jarety avy eo amin'ny fefy ilay boaty voalohany, ny iray kosa natsipiny Camille avy eo amin'ny fefy iray hafa. Namonjy ny bisikileta izy ireo avy eo ary niala aingana ny tanàna. Faly ery, nieritreritra ny hafalian'ireo ankizy rehefa hita ireo kilalao. Reny samy mahazandry ny jarety ny heny izy ireo. Afaka miaraka aminareo fe izaho manaraka hoy izy nanontany. Andro vitsy taorian'izay dia nivory izy telo lahy no manana fanomezana hafa indray ary nanasa ankizilahy iray Kozenbeck mpiara-mianatra amin'izy ireo mba hanampy azy. Nofenoin'izy ireo kilalao, écharpe ary savony ny boatina kiraro anankiroa, boatina mouchoir roa ary harona sachet roa. Nataony tao amin'ny bisikileta falifaly ery izy ireo avy eo andeha hitady izay trano anipazana izany. Afaka minitra vitsy dia nahita trano misy fefy jarety, nisy hazo naniry teo tokotany. Samy mahatsipaza ao ny haronao izy. Natsipiny samy ny harona kanefa dia tafasarinitra tamina sampana hazo ilay izy. Inona anao tao? Hoy samy. Camille moa ny lavandrindrako dia izy no nianika fefy, takariny ny harona ary dia nalatsany tao tokotany. Ndao hitsoaka so misy mahita eto jarety ny antsoantso. Namonjy aingana amin'ny bisikileta izy ireo ary nitsoaka. Rehefa avy nanipy fanomezana efatra hafa izy ireo dia anankiray sisa. Nahita trano misy vavahady vy jarety. Atsofoy ao ambany ao aingana ho izy mantsy ny Kozenbeck ary dia nasitrany Kozenbeck tao ambany vavahady ilay fanomezana. Dia nisy olona niteny hoe fa maninona no anarianareo fako ny zaridainako? Rehefa nandeha nitsoaka izy ireo dia naheny feo hoe ary toa tsy fako izy izany fa fanomezana. Tamin'ny fotoam-bavaka hariva dia nitantarainy jarety samy matamin'ny dada sy neny izay nataon'izy ireo. Faly dada ary noentiny ambavaka ireo olona rehetra izay nandray ny fanomezana. Mbola mitoy ny fanipazany jarety samy makilalao an-jaridainandreo mponina amin'ny tanàna misy azy ireo ary tsy mbola misy mahafantatra hatreto hoe izy ireo no manao izany ary izay mihitsy koa no tian'izy ireo. Melo indrindra ny fandimbiasan'ireo hitondra ny lesona ankizy hatramin'ny zatovo dia ndeha horedontsika ny hira mitenena iarahantsika amin'ny groupe Sakilina. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungutau izai pianachau kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanau kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanau kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya.
tonga eo amin'ny lesony zaza minondra itsika zao rakizy. Efa marana ny 3 volana angetsika zao efa lesona fahatelo. Fa alohan'izay aloha andaotsika ifampiarahaba. Ataotsika indray le hira manahoana dia rehefa aveo ataotsika ny lesona. Andao ary tsika hiry. Petraka tsara aloha eo akaiky ny dada sy neny fa vonahiany lesona. Ao ary hiry tsika zao 1 2 3. Manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana ianao manahoana tompoko. Salama tsara daholo eo. Fa efa vitsivitsika izy zao sisany ny any an-trano fa efa lasa nakany am-piangonana eny ary. Lesona fahafiry ary zao. Lesona fahatelo. Ina lohatenin'ny lesitsika amin'ity volany ity indray? Ao ary raha miara-mamerina hoe ilay fety be. Ilay fety be. Tsy anjery fokely tsy anjerintsika. Mira ho an'i Jehova. Averina ihany hoe mira ho an'i Jehova. Zay zany ny tsy anjerin'ny lesitsika amin'ity volana fahatelo ity. Efa nahita miaramila nanao matso le manao ohatran'izao ve nareo? Le jerevana amin'ny télé izy rehefa 26 juin rehefa misy saina miofaofa eny amin'ny tranon'olona rehetrarehetra dia iny atao hoe 26 juin dia manao défilé miaramila milahatra zareo dia mahafinaritra be jeren'zareo milahatra manao akanjo mitovy daholo izy dia mahafinaritra be. Fa tamin'ity indray mandeha ity rakizy dia Jesosy no nanao matso. Nirakoraka ny olona, nirakoraka ny ankizy kely. Way, jereo le apondra, io misy apondra hitaingina an'io apondra io nge hono Jesosy Zany apondra zany rakizy dia biby ohatran'ny soavaly. Dia izy mety tengenana, mety hitondrana entana be dia be. Dia jerevo tsara ngefa hitaingina an'io apondra io zao Jesosy dia mandritra ny fety Jesosy dia manao matso miaraka amin'ny apondra mandehandeha eo. Dia mba tia hitan'i Jesosy manao matso ny ankizy lahy, ny zazakely rehetrarehetra, ny zaza amin'ony rehetrarehetra. Way, jereo Jesosy, iny Jesosy fa niakatra teo ambonin'le apondra. Way ohatran'ny mpanjaka Jesosy eo. Tena mpanjaka mihitsy ny Jesosy eo. Io izy mipetraka mahitsy tsara eo ambonin'le apondra. Falifaly daholo ny olona rehetrarehetra dia mitehatehaka sady mampanenoneny soa dia ozy izy hoe ho an'i Jesosy mpanjaka dia ny sasany indray rakizy manofanofa akanjo dia mihirahira hoe ho an'i Jesosy mpanjaka, ho an'i Jesosy mpanjaka. Ina hoe rakizy nataony olona ny hira dia nidera an'i Jesosy sady ny teny hoe ho an'i Jesosy mpanjaka. Rakizy kely, mila mahay midera an'i Jesosy koa zany isika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Midera an'i Jesosy. Mila manina hoe midera an'i Jesosy. Andeha rahaverintsika ny lohatenin'ny lesona. Lesona fahafiry moa tsika izao? Lesona fahatelo. Ny lohateny ilay fety be. Averina hoe ilay fety be. Tsy anjery mira ho an'i Jehova. Averina farany mira ho an'i Jehova. Mila mahay manina hoe tsika rakizy mahay midera an'i Jesosy. Dia manao hiram-pifaliana ho an'i Jesosy isan'andro isan'andro. Dia teneno ary zany dada sy neny fa ao an-trano ao
dia mila mahay miteran Jesosy mila mahay miompy ho an' Jesosy ary mihira ho an' Jesosy. Izay zany no lesitsika aloha androany fa amin'ny herin'ny ndraiky izy dia mbola tohizantsika indray ny tantaran'i Jesosy sy ilay ampondra nanao inona moa izy teo? Nanao matso. Dia mametraka mandra-piona indray amin'ny herindray. Veloma tompoko. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray zazabodo ary misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny sabata fitsaharana mba hiarahantsika mitsahatra amin'indray. Tamin'ny herinandro io tsika dia tadidinareo ve aloha ilay tantara tamin'ny herinandro any? Fiaraha-misakafo hariva mihavaka. Fa amin'ity anio ity dia hiainy tantara vaovao indray isika ka manasa antsika rehetra aloha hiaraka hivavaka. Akambana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao sabata fitsaharana, notahinao nandritry ny enemana ary mbola omenao fotoana hiarahanay mianatra ny teninao. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny tantara androany ndraiky izy dia mitondra ny lohateny hoe Tiay Jesosy. Tiay Jesosy. Ny tianjery na ny teny natao tadidy ao amin'ny Apokalipsy 4:1-20. Eno tsara nge ovakiko dia rehefa avy eo isika rehetra miara-mamerina. Ianao Andriamanitray nomendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Apokalipsy 4:1-20. Andao ary hiaraka merina isika. Andao hiara-nisa telo isa 2 telo. Ianao Andriamanitray nomendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Bravo! Rehefa avy niaraka ny sakafo rakizy Jesosy niaraka tamin'ireo mpianany dia nandeha nakany an-tsaha anankiray izy sahany Getsemane. Efa hariva ange ny andro tamin'izay efa ho alina. Dia nitondra namana tamin'ireo mpianatra ireo izy i Jakoba sy Jaona ary Petera noentiny andeha hiaraka hivavaka any an-tsaha. Dia hoy izy tamin'ireo namandreo hoe eto ianareo no mitokana hivavaka fa za kosa ho ery dia mangataka anareo mba hivavaka ho ahy. Rehefa nivavaka izy dia lasa niverina anakeo aminy Jesosy. Nalahelo Jesosy satria nahatory ny mpianatra, nahatory rakizy ny mpianany nalahelo Jesosy fa tsy mba niaraka nivavaka taminy ireo mpianatra ireo. Rehefa avy eo dia niverina nanohy nivavaka indray Jesosy. Rehefa nisasaka ny alina tamin'ny 12 alina dia nisy miaramila tonga niaraka tamin'ny mpitondra fivavahana jiosy andeha hisambotra an' Jesosy angizy. Ny olona manahoana moa samboriny ny miaramila rakizy? Mpangalatra manao ratsy. Samborina ireny olona manao ratsy ireny. Jesosy anefa tsy mba nanao an'izany kanefa dia ho samborina hono izy. Noentiny zareo Jesosy. Rehefa nentiny tany Jesosy dia Petera kosa nanaraka azy teneriana tany. Nanaraka azy Petera. Rehefa tonga teo amin'ny toerana izay nitondrana azy Jesosy noentina teo amin'ny mpitary-pivavahana jiosy izy dia nisy nahafantatra rakizy Petera satria nisy olona nandrehitra afo tao tokotany dia nitanina afo Petera. Dia hoy ilay ankizy vavy hoe ianao koa ny aman'io lehilahy io. Nahamaly Petera, tsy fantatro izany raha vehivavy Nisy lehilahy anankiray nandinika azy, tena namany mihitsy ianao ka? Tsy namany ka. Dia nisy lehilahy anankiray indray niteny hoe tena namany ianao. Tsy fantatro izany hoy izy.
eny Jesosy avokoa nefa izany tantara rehetra izany dia nalahelo mafy Jesosy rakizy, nalahelo izy nijery amin'ny Petera. Hitany Petera fa nijery azy tamin'ny alahelo Jesosy tonga dia nitomany izy ary lasa nitsoaka nandositra nivoaka ny vavahadin'ny tanàna. Reto mpitary-pivavahana jiosy reto niaraka tamin'ilay miaramila ratsy fanahy, rehefa nahita an'izany rehetra izany nofatorany ny mason'i Jesosy notapenany tamin'ny lamba dia nikapohany rakizy Jesosy dia hoy ilay miaramila hoe iza ary nikapoka anao teo lazao aminay, tsy namaly Jesosy. Dia hoy ilay mpitary-pivavahana hoe ilazao izay nikapoka anao teo izy aminay reto, tsy namaly rakizy Jesosy. Tezitra be ilay mpitondra fivavahana, tena tezitra izy dia hoy Jesosy hoe hatramin'izao ozy izy ny zanak'olona dia mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Ay tezitra be mihitsy nireo miaramila sy mpitondra fivavahana rakizy. Nandrandrana satroka tsilo izy ireo tena ataony tamin'ny lohan'i Jesosy. Marary bingy izany anaovana satroka tsilo hono Jesosy dia nampanovina azy. Tsy namaly anefa Jesosy, nororandry zareo Jesosy, tsy namaly mihitsy Jesosy. Marary izy fa tsy namaly satria tiany avokoa ireo olona rehetra ireo, na ilay mpitondra fivavahana, na ilay miaramila, ilay nikapoka azy, ilay nandrora azy, ilay namboatra satroka tsilo dia nanao an'izany tamin'ny lohany. Tiany Jesosy avokoa ireo rehetra ireo satria te hamonjy an'izy ireo ange Jesosy. Mpanota avokoa ireo rehetra ireo dia tiany Jesosy ho vonjena. Izay nge ny antony nahatongavan'i Jesosy. Tiana dia tianao Jesosy. Tiany olona rehetra izy. Fa raha tsy nety novonoina sy nampijaliana Jesosy, raha tsy nety izy dia tsy nisy famonjena ho antsika rehetra nge. Sorantsika Andriamanitra, misaotra an'i Jesosy koa sika nanaiky ho vonoina, ho ampijaliana mba ho faty ho antsika, ho fanavotana antsika. Andao sika hiaraka merina ilay tsianjero hoe miara-manisa telo indray, 1, 2, 3. Ianao Andriamanitra no mendrika indray ny voninahitra, ny haja ary ny hery. Bravo, andao ary hiaraka hivavaka akambana indray ny tanany, ahondrika ny loha dia akipy ny maso hiara hivavaka sika. Jesosy misaotra anao zahay fa tia anay loatra ianao, tia hamonjy anay ianao dia nanaiky ho ampijaliana, ho kapohina, ho rorana, nanaiky ho faty mba azahoanay famonjena. Io izay zazabody rehetra miaraka amin'ny ankizy, miaraka amin'ny dada sy neny mba hayankasitraka amin'ny fitiavanao anay. Jesosy amboary ny fiainanay mba ho mendrika an'izany hoe zanakao andova fanjakana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raisiko fifaliana ho andray rakizy ny miaraka aminareo amin'izao sabata mahafinaritra izao. Hiara merineto ny loha hevitra faraka 12 itsika izay manao hoe ary aiza ny sivy. Ahoana tsara hoe ary aiza ny sivy. Ny andalan-teny fitadidy dia hitantsika ao amin'ny Salamo 7:2-7 manao hoe misaoran'i Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny heloka rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Andenge irantsika mamerina tsara misaoran'i Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny heloka rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Salamo 7:2-7. Tsy nisy toerana izay tsy nandrenesana ny lasany Jesosy rakizy tamin'ny Palestina raha tetỳ ambonin'ny tany Jesosy. Nanao zavatra maro izy ho fanampiana ny hafa, anisan'izany ny fanasitranana. Ka indray andro raha ho any an-tanàna Jesosy dia tazan'ireto boka 10
ny 7 tamin'izy ireo dia israelita fa ndray kosa dia samaritana. Dia rehefa natazana an' Jesosy izy ireo raiky izy dia niantsoantso ny talao tamin'i Jesosy ny mba azahoan'izy ireo fanasitranana. Rehefa tazan' Jesosy fa boky reto miantso azy reto dia ozy izy Jesosy hoe mandehany nareo miseho any ampisorona, mandehana miseho any ampisorona. Nandray an'izany teny Jesosy zany tamin'ny mpinoana tokoa reto boky reto, avetrany dia nandeha nakany ampisorona. Raha mbola teny an-dalana izy dia inona sisy nareo zavatra aseho, nanomboka afaka sy niala ny abokana izay nahazo azy. Ary raha mbola tsy tonga tany ampisorona akory azy reto boka 10 reto dia endro fa sitrana tanteraka. Faly aoko izany izy ireo. Ny anankiray nefa rehefa natsiaro an'izany fahasitranana izany dia ny zavatra tonga tao an-tsainy dia izao hoe andeha hiverina hisaotra an' Jesosy. Dia niverina izy rakizy nisaotra an' Jesosy. Niakoaka teo amin'i Jesosy izy ary nisaotra Jesosy makasitraka anao, misaotra anao fa sitrana no ianao te sitrana. Navalin' Jesosy azy moa tamin'izay dia ozy izy hoe ny finoanao ozy izy no nanasitrana anao. Ka zava-dehibe tokoa rakizy ny fahatserovana ny soa rehetra izay nataon'i Jesosy. Teto izany dia nanontany teny Jesosy hoe nakaiza ary le sivy. Faly izy fa nisy anankiray tonga nisaotra azy dia le samaritana izany, fa ny sivy kosa tsy nisaotra azy dia nalahelo kely any Jesosy. Fa ny lesona izay tiana ampitaina amintsika amin'izao sabato izao dia izao hoe tsapanao ve. Fa io Jesosy io dia mahita ny momba anao rehetra ary na dia tsy miantso azy ary tsika dia efa vonony Jesosy anao izay ahasosoa antsika. Inona re no avalinao an' Jesosy rehefa mahazo fitahiana sy mandray fahasoavana avy amin'i Jesosy ianao? Tsy tokony hisaotra azy ventsika na dia mbola zazaza. Eny tokoa rakizy, zava-dehibe ny fahaizana misaotra. Tsy Jesosy ihany fa na i dada sy neny io, niza manao soa anao dia ilaintsika ny mahay misaotra. Ka ny lohahevitra izany dia mampianatra antsika fa ny sivy dia tsy nalala nisaotra, fa ny ray izay nahay nisaotra kosa dia nahafaly indrindra an' Jesosy. Engane mba ohatran'ilay anankiray izay mahay misaotra itsika. Ka eo amin'ny fiainantsika manontolo dia ho ankizy izay haneho fisaorana mandrakarivan'Andriamanitra, ary izany fisaorana izany moa dia tsarovy fa mariky ny fiankofantsika sy ny fitiavantsika manompo an' Jesosy izany rakizy. Ka dia hitahanao manokan'Andriamanitra ho zaza endry ho mateo ty ho mendriky ny lanitra ny ankizy kely rehetra. Dia izay indray ny androany mametraka ny veloma ho mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray. Veloma! Miaravantsika tanora zandry indray ary anjarantsika indray zao tsika ihany koa dia lesona faraika 12 zao. Tadidinareo ve ny lohateny? Ilay firaisana. Andeha ary ataontsika indray nitsenjery. Izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona toko 5:10 andininy 5. Mino fa hainareo tsara izy iny sady mora ihany. Andeha ho fitentsika indray ary ireo nianarantsika tao anatin'ny herinandro iny. Tamin'ny indray hariva Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra ho any Getsemane. Efa fotoana akaiky ny hafatesany tamin'izay. Hitan'i Jesosy nefa fa ohatrany mbola misy elanelana ny mpianatra. Hitany fa ohatrany mbola tokony fandray bebe kokoa hatrany ary indrindrindrindra fantatry Jesosy fa tsy ho eo amin'ny tsony izy rehefa afaka fotoana fohy dia tiany Jesosy raha mbola hifandray sy hifanakaiky amin'ny foana izy na dia tsy mifanakaiky ara-batana ary. Dia izao no nataon'i Jesosy, naka ohatra ny amin'ny voaloboka izy. Ary ny voaloboka tsy mahafantatra voaloboka tamin'izany satria mamboly voaloboka avokoa ny olona rehetrarehetra. Ary hain'ny olona tsara ny fikarakarana voaloboka. Ny voaloboka dia tsy mba afaka mijoro rery eo izy, fa izy mila fefy manohana azy. Dia hozy Jesosy mantsy ny mpianany, "Izaho
voaloboka ozy zany tena voaloboka dia mihaino tsara ny mpianatra voaloboka ianao zany tena voaloboka ozy ary ndraiky mpanamboatra dia izao ianareo dia toy ny sampany voaloboka ka raha ohatra ka ny sampany voaloboka tsy mipetaka tsara amin'ilay fototry ny voaloboka dia maty ho azy izy ary ny sampany voaloboka raha mipitika ery alavitra ery dia tsy mety mamoa ho azy eo izy hoe io dia mamoaka voany mamoaka raviny ho azy eo fa maty izy raha vao misaraka aminy fa rehefa mipetaka tsara miray tsara amin'le fotom-boaloboka le tahom-boaloboka dia mamoaka raviny izy dia mamoaka voany dia misy vokatra tsara tarehy dia niraiko ozy izy ny mpanamboatra ka zao izay voaloboka mamoa tsara dia amboaran'ilay rainy ho mamoa tsaratsara kokoa mihaino tsara ny mpianatra ay ve zany izy ity mila mifandray tsara amin'i Jesosy zany raha miray amiko ianareo izy dia mahay manao zavatra betsaka dia izao raha ohatra ianareo ka tsy misaraka amiko mihitsy mifandray amiko amin'ny alalan'inona moa zany mbola ifandraisantsika amin'i Jesosy ie amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ny teniny raha ohatra ka mifandray amiko foana ianareo izy dia mamokatra tsara dia izao tsy manao ezaka akory hoe amoaka voa dia ny voan'ny fanahy zany ilay vokatry ny fanahy fa ilay fifandraisana amin'i Jesosy fotsiny dia mivoaka ho azy ireo vokatra ireo dia rehefa mivoaka ny vokatra toy ny hoe fitiavana fanaovan-tsoa amoram-panahy rehefa mivoaka ho azy ireny dia mifandray ho azy amin'ny namana lasa mifankaty amin'ny namana lasa tsara ny fifandraisanareo samy anareo izay ny afatry Jesosy ary izay ny lesona tiany Jesosy ampitaina amintsika ihany koa tao anatin'iny lesona iny mila tsy misaraka amin'Andriamanitra isika mila mifandray tsara aminy dia manjary mifandray ho azy amin'ny hafa aza dino ary fa iny lesona iny dia nampianatra antsika hoe amin'ny alalan'ny fisakaizana ety amin'i Jesosy dia afaka manorina fisakaizana tena mamy amin'ny hafa isika aza dino zay dia mirary soa antsika tsirairay avy ary mino fa nanapa-kevitra tsara avokoa hitako miraikitra eo tsara miraikitra eo amin'ny fifaliana indray ny arabana ny tanora 13 taona sy 14 taona nahatratra izao sabata izao hiaraka merina ny lohahevitra faraka 10 isika izay nitondra ny lohateny hoe tanora mamita hiraka tanora mamita hiraka ny tsenjery izay ny anarantsika dia amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 manao hoe aoka tsisy ianao tsinontsinona anao no ny atanoranao fa aoka tonga fianarana ao amin'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana tantarana olona anankiroa izay nanao aventure teo amin'ny fiainany izay no jerentsika androany tamin'ny taona 1970 izy ireo izay nanao dilavitra indrindra teto amin'izao tontolo izao avy any amin'ny tendron-tany avaratra nandeha nakany amin'ny tendron-tany atsimo ekipa anankiroa no nifaninana tamin'izay nisy ny ekipa izay nitarihiny Roald Amundsen ary nisy ny anankiray notarihiny Scott teo amin'ny fiomanana dia nandinikatra amin'ny atsipirian-javatra indrindra izay ekipa notarihiny Amundsen izy dia nandinika hatramin'ny sakafo hohanina ny alika mitarika ny kalesy ny fitafiana anaovana sy ny mipitsopitso ny madinika rehetra fa ho an'ny Scott indray dia nifidy izy nitondra soavaly ny netiny nandeha namitan'izay lalana lavitra dia lavitra izay ary teny an-dalana dia nanana fahasairanana izy satria ny soavaly izay nentina dia tsy afaka niatrika akory
ny atsika ny andro azy tany amin'ny tendrotany atsimo ka noho izany dia maty tery ambody tendrombohitra tery ireto soavaly izay nentina ary ny fiara izay nentina ihany koa dia tsy maintsy nitarihy tanana satria maty ny moteur. Tsy nandinika lalina izy teo amin'ny fiainany, tsy namakafakany amin'ny atsipirian-javatra izy fa nandeha fotsiny tamin'izao. Ry tanora namako, ilaina indrindra ny mitandrina tsara ny amin'ny tsipirian-javatra rehefa natratra tanjona anankiray ianao. Eo amin'ny ara-panahintsika dia ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra io no taridalana ao antsika mba hahatrarantsika ny tanjontsika eo amin'ny fiainana. Fa inona moa ny tanjontsika? Ny akabiazan'ny fikambanana dia manana ilay atao hoe fanambarana iraka. Ka ho antsika ny fanambarana iraka dia mizara karazany efatra. Voalohany dia hanao ny olona rehetra ho mpianatra. Ny faharoa dia ny taona azy ireo hanaika an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana. Ny fahatelo dia ny hampianatra azy ireo hanompo ny tompo, ary ny fahaefatra dia ny hanomana azy ireo ho amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho alay intsony. Izay ny iraka hampanaovana antsika tsirairay avy. Ka noho izany dia apetraka amintsika izany iraka izany ary anjarantsika manatanteraka izany mahatratra ny tanjona eo amin'ny fanatanterana izany. Tadidinareo ve ao amin'ny soratra masinao dia misy tantara ny Bartimeo. Bartimeo dia lehilahy jamba izy io. Ao amin'ny marika 10 misy ny tantara. Rehefa jamba izy dia nipetraka teo ivelan'ny depoly, nangataka tamin'ireo rehetra nandalo. Dia naheno izy fa andalo eo amin'ny toerana izay misy azy Jesosy. Reny ny kotaba manodidina rehetra ary rehefa fantany hoe ho avy Jesosy dia niantsoantso izy hoe Jesosy asitrano dia nitenenin'ny olona izy mangina aza mitabataba ianao, kanefa tsy nasaka anazy izany fa vao maika nataony mafy ny feoany, niantsoantso an' Jesosy izy. Ary tamin'izay dia nanantona azy Jesosy ary nanasitrana azy. Ny valin'ny soa azony dia izao hoe nositran'i Jesosy izy ary nanome lesona ao antsika tsirairay izany ny amin'ny tokony ifatohantsika eo amin'ny tanjona izay tratrarintsika. Ka ninona misakana rehefa mametraka tanjona isika dia ifantoka amin'ny tanjona izay napetraka iny. Afaka manome hery anao Andriamanitra Jesosy amin'ny fanatraranao ny tanjona izay ho tratrarinao. Afaka manome anao fahasahina izy raha mangataka aminy ianao. Dia iverenantsika ilay tsenjery hoy izy hoe aoka ho tonga fianarana ho amin'ny mino ianao, amin'ny navy, amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana. Izany ihany koa dia anisan'ny tanjona lehibe ho antsika tanora 13 taona sy 14 taona. Ka manasa anao hanao fanandramana indray miaraka amin'i Jesosy amin'ny herinandro avy io ny amin'ny fanontana ny iraka, amin'ny fanatraranao ny tanjonao eo amin'ny fiainana dia fanarahanao an' Jesosy ny fanao atonganao mba olona manana ny maha izy azy ary tsisy hafa izay afaka anao tsinotsinonanao satria manana ny maha izy azy ianao. Dia mirary soa indrindra ho an'ny mantoanto rehetra indray amin'ity anio ity. Velome! Endrika miramirana mandrakariva no era-balanse zatovy namana izay mpanaraka ny radio azisa sy izao fandarana fiarahantsika mamerina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Loha hevitra faha 12 nampitondraina ny lohateny hoe maneho fanajana atao tranko. Maneho fanajana atao tranko. Ao amin'ny Isaia 4:5 no misy ny andin'ny fototra izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Fa ny tranko natao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Fa ny tranko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Araka ny fandiniantsika ity lohahevitra ity dia miresaka fiangonana ny fiarahantsika mianatra, miresaka fiangonana. Ary ny lohateny lehibe dia manao hoe maneho fanajana atao tranoko. Izany hoe ny trano izay natao hivavahana amin'Andriamanitra izany dia hajaina.
ary somary mampalahelo fa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia mitombo ny olona tsy dia manaja loatra izany tranon'Andriamanitra izany. Dia misy fihetsika maro isan-karazany tsy tokony ho atao amin'ilay tranon'Andriamanitra dia ataontsika. Ary indraindray isika zatovo no lasibatra amin'izany. Zavatra tsy tokony ho atao am-piangonana efa hitenenana antsika, efa handrarana antsika kanefa dia ataontsika. Nizatra nitranga moa zany tamin'ny andron'i Jesosy dia rehefa mijery ny tantara isika dia nalahelo mafy ary tezitra Jesosy satria teo amin'ny kianjan'ny tempoly dia nataon'ny olona toy ny tsena. Nisy nivarotra dia nisy nanao fifanankalozam-bola, ireo karazana bizina na business maro samihafa dia natao teo avokoa. Ary hitan'i Jesosy ilay izy dia nalahelo tezitra izy dia nanamboatra karazana hazo mihitsy izy dia nandroahany sy ny kapohany an'ireo olona ireo. Ny vola izay natakalo dia nazerany tamin'ny tany ary ireo biby izay namidy dia noroahany ihany koa. Dia nolazain'i Jesosy tao aorian'izay fihetsiny izay fa ity tempoly ity dia horavana kanefa dia ho atsangana indray afaka teloana. Tsy azony jiosy anefa izany fa izy neritreritra hoe itempolon'i Jerosalema io ihany ilay izy. Kanefa ny tena anisan'ny tenen'i Jesosy ary tia no izingizina dia izao koa hoe ny tena fiangonana, ny tena tempoly dia ny tenako sy ny tenanao. Ny voalohany indrindra zany ny anaovantsika fampiarana dia izao. Rehefa makany am-piangonana ianao, aokare asiana fanajana. Tena zava-dehibe ao mason'Andriamanitra izany. Ny faharoa, taoka hijery lavitra isika. Fa isika mihitsy nge ilay tempoly. Ary izay lazain'ny Baiboly any amin'ny andininy hafa hoe tempoly, tempoly isika. Izay toerana fanan'Andriamanitra. Isika mihitsy ilay fiangonana. Ary rehefa tonga Jesosy dia tsy hoe fiangonana trano izay vavahantsika no miakatra makany an-danitra fa ny tenantsika tsiraray avy ilay fiangonana. Tenantsika tsiraray avy ilay tempoly. Dia izao no fampiarana atolotra ao antsika zatovo namana hoe ajao ny tenanao. Tempoly angenao. Indraindray koa io adinontsika. Indraindray tsika mieritreritra hoe aza mitabataba ao am-piangonana, tsara izany. Kanefa ny fiainantsika mihitsy indraindray matetika no fenoantsika tabataba. Ny fampatsahivana ho antsika ary zany ho amin'ity lohahevitra ity dia tadio tsarovy fa sarotiny amin'ny fivavahana sy ny fiangonana Andriamanitra ary indrindra sarotiny amin'ny tenanao izy. Ny tenanao dia tsy anao fa tempolin'Andriamanitra. Ny tenanao ka dia aoka ho ajainao ny tenanao, ho kolokoloinao fatratra ny tenanao. Ary eto dia mampirisika ny tanora namana rehetra mba hanao fampiarana hoe rehefa any am-piangonana ho fanajana ny fiangonana dia manaova akanjo madio, akanjo tsara, akanjo mipasoka ho an'ny lehilahy mba misitrika ny lobaka. Vitsy amintsika indraindray ny manatanteraka an'izany kanefa tena zava-dehibe ao mason'Andriamanitra. Rehefa hamonjy lanonana mihaja isika dia tena miakanjo tsara. Fa nahoana ary raha hanao fanandramana isika isaky ny hamonjy fiangonana dia manao akanjo tsara satria iaona amin'Andriamanitra. Faharoa, ny tenanao mihitsy ange no mila mihaja satria ianao mihitsy ilay tempoly. Koa dia mampirisika antsika zatovo namana rehetra, tempoly ianao. Ka na ny volonao, na ny masonao, na ny molotrao, ny mombanao rehetra dia tempoly ianao. Dia aoka mba ho ajaina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Toy izay ny fampiarana ao amin'ity lesona ity ary mirary indrindra mba anisany ho fitaratra ao am-piangonana ianao ary ho fitaratra ihany koa ny tenanao manokana izay mandehandeha na any am-pianarana n'aiza n'aiza misy ianao dia olona manokana, olona miavaka ianao satria tempoly. Ary ny irariko dia izao hoe rehefa tonga Jesosy dia handray ny fiangonana izy dia mba ho anisany anenao io, ho anisany isika rehetra izay manaraka ny fandarana. Mirary sondray ary. Antenena fa nahafapony ankizy sy ny tanora zandriny ary ny zatovo ny lesona izay natolotra teo. Fa izao kosa isika dia omena ny anjarany indray ireo tanora zokiny ny lehibe ka hanomanantsika ny fomam-panahy dia ny laharan-kira fa 720 izay no handrosoantsika ny amin'ny lohahevitra izay natokana ho amin'ny anio.
miarabantsika tanora zokony indray tonga soa amin'izao fiarahana mamerina no lesina izao tonga amin'ny
loha hevitra fa raika ambin'ny folo sahady isika tahaka andreo namantsika teo aloha ihany ary izany no irandriana antsika tsirairay avy mba azo ny fitahiana avy amin'Andriamanitra indrindra moa anatin'ity loha hevitra lehibe manao hoe ny bokin'ny Romanina ity. Ny loha hevitra fa raika ambin'ny folo ilay nitondra ny lohateny manao hoe fiainam-pitiavana. Fiainam-pitiavana. Mino fa anaray fitiavana be dehibe ny tsirairay avy tamintsika tao anatin'izay fiaraha-mianatra nandritra ny herinandro izay. Ny toko izay niorena ny fiaraha-mianatra moa dia ny Romanina toko 13 ary tao no niarahantsika ny sintonahany izay rehetra ny amin'izany hoe fiainam-pitiavana izany. Fa andeha aloha mba samy amerina an'ilay andininy ankiray izay nisafidiny tsirairay hoe ataony tsy anjery. Zay eny ary fiainam-pitiavana. Niarahantsika namerina nianatra tao anatin'iny herinandro iny ry namako hoe isika dia antsoina mba hanaja sy hankatoa ny fitondram-panjakana izay misy atsika satria rehefa manao ny tsara isika dia azo tera avy aminy. Ny Romanina toko 13:7 ilay nanao hoe fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotry ny fahefana va ny tianao dia niarahana nianatra fa ataovy ary izay tsara dia azo tera avy aminy ianao. Dia niarahantsika nianatra tao anatin'izay fa hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ary ny fanajantsika ny fitondram-panjakana misy atsika dia anatin'ny fitiavana ary zareo ihany koa eo amin'ny fitondram-panjakana dia nametraka lalàna izay mahakasika ny amin'izay fitiavana izay satria mirakitra ny amin'ny fitondran-tena, ny fifampitondrana izay ny anarantsika ihany koa moa mba hitsinjovantsika ny manodidina antsika amin'ny fo madio, ny hifampirisiantsika mba hanana fitiavana ary Paoly dia nampirisika antsika mihitsy ny eo amin'izay maha-olo-pirenena vanina antsika izay dia andeha isika mba hifampitsinjo, mba hoe hifampizara izany mba hanana fitiavana. Ary ny anarantsika tao anatin'ny lesona moa hoe aza vela mihitsy izy tsy voaloha afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Tao amin'ny Romanina toko 13:5 fa izay tiany nama noho ny lesona dia efa nahatanteraka ny lalàna. Manoloana an'izay fiainam-pitiavana sy ny fifampitondrana eo amin'ny samy olombelona indrindra ny fanajana ny fitondram-panjakana izany dia nampianatra antsika koa nefa ny lesona fa rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa izay takian'ny fitondram-panjakana dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra izay efa tokony hananantsika isan'andro ny tokony amboniny zavatra rehetra. Ary hoy ny andininy 14 izay namarana ny Romanina toko 13 hoe hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny ofo ahatanteraka ny filany dia asaina isika. Nampianarin'ny lesona isika mba hitoetra hitafy an'i Kristy, ametraka an'Andriamanitra olo-laharana amin'ny fiainantsika ny anarantsika tao fa mba ahafahantsika miaina sy mianatra an'izany isan'andro dia tokony hanatra ny tenin'Andriamanitra isika ary tokony andinika hanao an'ilay hoe méditation personnelle andinihana manokana ny fomba fiainan'i Jesosy isan'andro mba hanahafantsika azy ary eo amin'ny fanajantsika ny fitondram-panjakana ny ireo lalàna napetraka ny fanjakana dia hoy ny asan'ny apôstôly toko 10:7 hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona ka amin'ny zavatra rehetra zany. Ny fiainam-pitiavantsika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fitiavantsika amin'ny olona samy olona dia ny fanekentsika n'izay napetraka ho rafitra ambony feno fanjakana sy ny fiarahamonina misy atsika fa manoloana an'izany. Raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra n'izay takiny dia Andriamanitra ny tokony ekentsika amboniny zavatra rehetra. Andriamanitra ny tokony ekentsika mihoatra noho ny olona ka miantso antsika ny lesona mba hanaiky ny fandaminana napetraka kanefa kosa hanaja an'Andriamanitra ary hametraka ny fitiavantsika an'Andriamanitra amboniny zavatra rehetra. Dia izay no lesona ny arahantsika nianatra ary aza tinoina hoe tsy tokony hiantso ny fitondram-panjakana nefa isika fa ampitiavana ny tandremantsika ny zavatra rehetra. Dia mirary sabata feno fitahiana ho anao ry tanora zokin'ny namako mba hiaina ao anatin'izany fiainam-pitiavana izany foana ny zasainao ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny mpiara-belona amintsika ihany koa tsy miantsiady fa mametraka ny fitondram-panjakana amin'ny toerany kanefa rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Mampirisika anao mba hiomana sahady ho amin'ny 3 volana manaraka ny amin'ny taridalana izany izay ampiasaina amin'ny fiaraha-mianatra ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tanora zokin'ny tsirairay avy hatrany hatrany. Mandra-piona indray ary.
Miolotra ny fiarabana sady mirarosoa sy fahirezana indrindra ho anao mpiaramianatra atao anatin'ny fandarantsika. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe manao hoe ampionon'ny oloko ihany sika izay ianarantsika ny bokyny Isaia mpaminany. Lohahevitra faraka ambin'ny folo amin'ity telo volana ity ny hoe mandresiny ratsy amin'ny fitiavana. Mandresiny ratsy amin'ny fitiavana. Indray no tian'izany lohahevitra izany ho ampitaina sy hoadinovatsika jeritodika ny herinandro faraka ambin'ny folo anio. Dia hiaraka hivavaka aloha isika meloha ny antsointsika amin'izany fotoana izay andrasanao fantatra izany. Arainay be fitiavana any an-danitro misaotra sy mideranao izay noho ny fitahiana sesehena izay narotsaka ao ka anananay izao tombontsoa izao indray hipetraka eto an-tongotrao. Tompo avelao ny elokay ary sokafo ny fonay sy ny sainay mba ahafantatra izay tianao ambara. Ary omeo anay ny hery entinay manao fampiarana sy mankatoy izany dia ahitanay vokatra izany ka dia ho voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Herinandro faraka ambin'ny folo mandresiny ratsy amin'ny fitiavana. Efa fandrentsika izany lohahevitra lehibe izany. Saingy ny fampiarana azy no sarotra ho antsika indrindrandrindra noho ny fotsika izay efa simba n'ilay izao tontolo izao sy ny fahotana izay ny tambesatra tao aminy ka mahatonga antsika anana firehana hamaly faty na hamaly ratsy ny ratsy araka izay fahafahana eo am-pelantanantsika. Misy tantara anankiray izay nentsika nankafana ny fiaramianatra tamin'ny herinandro lasa iny dia ireo mpivady jiosy izay nahazo fandrahonana matetika amin'ny telefônina tamina lehilahy amerikanina mpikambo ao anatina vondrona mpampiorooro anankiray izay mpivohy ny fankahalana. Dia nandrahona nyreto mpivady reto ty lehilahy ty ny teny ratsy azy nanompa azy nandritra ny fotoana maharitra. Tateoriana dia fantatra izy mivady na lay ataontsika hoe identifie zany ity lehilahy ity. Azo nyreto mpivady jiosy eto natao tsara mihitsy ny nanolotra azy tamin'ny manam-pahefana ny tory azy ary ho sazy enjana no ny andran'izany lehilahy izany. Amin'izay fotoana izay koa mety ho ilamina tsara ny fiainan'izy mivady satria tsisy mpampitahotra sy mampiororo intsony. Saingy ny zavatra nahatalanjona dia izao safidy hafa mihitsy no noraisin'reto mpivady reto dia izao izany. No tadiaviny ny toerana misy an'ity lehilahy ity dia nanamboarany sakafo mafana tsara izy ary nateriny tany amin'ilay adresy misy an'io lehilahy io izany. Azotsika antoka fa ho hafahafa mihitsy ilay lehilahy rehefa nandrain'izy mivady tamin'ny voalohany. Saingy nataon'izy ireo fanao izany naverimberiny ka dia babon'ny fitiavana izay nasehon'reto mpivady reto ity lehilahy izay mpivohy fankalana ity. Nitsoniky ny fitiavana nasehon'izy mivady ilay fankalana tao anatiny ary tateoriana dia naneho ny faniriny ny ho lasa jiosy io lehilahy amerikanina io. Ry mpiaramianatra namana toy izany ihany koa ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Fiarahamonina izay manao fiantsiana, mandranitra, mandrahona, mampiororo. Eny tsy faly mihitsy ny amin'ny androsoana sy tombontsika eo amin'ny lafim-piainana maro. Kanefa asain'Andriamanitra mamaly an'izany amin'ny alalan'ny fitiavana isika. Hoy izy Jesosy hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Zavatra sarotra tanterahana izany raha amin'ny maha-olombelona antsika. Ary indraindray aza dia tonga ny amin'ny toeran'ny mpamaly faty mihitsy isika amin'ny toe-javatra sasantsasany. Mety nintsika atao izany, mety tsy satritsika ihany koa kanefa voatery n'ilay toe-javatra manodidina isika dia tonga amin'izany toe-javatra izany. Misy afatra lehibe izay nampitondray ny herinandro faha-raika ambin'ny folo iny ho antsika. Dia ilay voalazo amin'ny Isaia 5:15 ka ny andininy voalohany sy ny manaraka. Fa raha fitiantsika ilay izy dia hoe mandehana mividy maimaim-poana. Raha eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany koa no hijerentsika an'izany baiko izany dia atao ohatran'ny manao tao foana isika. Satria raha ohatra ka mandeha any amin'ny toeram-pivarotana isika dia manao ny famandrihana n'ireo zavatra ilaintsika kanefa tsy manana vola hiantohana an'izany dia tahaka ny mpisandoka isika. Fa ity tenin'Andriamanitra ity dia maniraka antsika hividy kanefa
tsy ambola tsy amikarena ihany ko mahafinaritra ny ten'andriamanitra fa misy arena sarobidy ao fividianana maimaim-pona zany hoe fanaovana tolotra zay tsy mifandanja amin'ny ananantsika kanefa dia omena ho antsika izany ny fihevitr'andriamanitra mantsy ry mpiaramenatra namana dia fihevitra ambony tsy mitovy amin'ny zavatra iverintsika ary isika dia indraindray mety mamitaka ny tenantsika na mamitaka ny hafa ihany koa saingy andriamanitra dia tsy azontsika fitahana naoviana indraindray manao fombafomba ivelanytsika zay everintsika fa hanamarinana antsika izany ary isan'ny fomba anankiray zay fanao tao amin'ny testamenta taloha fanao tao amin'ny testamenta vaovao ihany koa fomba mpivavahana anankiray zay manandanja ny fifadian-kanina dia nanao an'izany a Jesosy ho antsika nanao an'izany a ireo mpino teo alohantsika tamin'ireo fanandramana maro sy ady sarotra zay natrehany ary dia nahita fahombiazana izy ireny saingy izao ny olana nanjary fombafomba zay nentina nanamarina ny tena teo amin'ireo mpivavaka ny fifadian-kanina ary nisy fanontaniana aza napetraka izy ireo tamin'andriamanitra manao hoe nahoana no mifady hanina izay kanefa tsy hitanao tsy enoinao tsy valinao ny fivavakay dia teo indrindra no nanitsin'andriamanitra izany fomba fijery zany manao hoe tsy ny fifadian-kanina nge amin'ilay fifadiana sakafo azy no zava-dehibe fa ilay toetsaina zay nambolen'andriamanitra hizara hanome hihevitra ny hafa hiala amin'ny famatorany faharatsiana ka anolotra fifaliana sy fiainana ho an'ny hafa ry mpiaramenatra namana ny fifadian-kanina zay ankasitran'andriamanitra dia ilay fifadian-kanina zay mizara ny mofonao amin'ny naona miezaka hanamaivana ny fahasairanany hafa fanesorana ireo fitiavan-tena zay nahazo laka ao anatin'ilay fotsika zay efa dontony ny fahotana indraindray manana fahazarana ratsy sika rehefa mifady hanina ka ankamamitsika ilay sakafo de tehirizintsika na asaitsika ny tehirizina de hoy izy tsika hoe rehefa tonga ny fotoana fifarana n'ilay fifadian-kanina de takitsika indray ho antsika izany sakafo izany ny mpaminany Esaia dia nampanoratan'andriamanitra manao hoe ny zaranao ny mofonao aminona sy izay hanina tianao amin'ireo tsy manako-hanina zany ange ny fifadian-kanina tadiavan'andriamanitra amintsika fifadian-kanina ny fahafoizan-tena ny fanolorana ny fiheverana ny hafa sy ny fitsimbinana ny hafa ary ho ataotsika amin'nympifaliana izany ho fanandramana hiainana sy ivelomantsika tsy tsindraindray fa amin'ny fotoana rehetra ry mpiaramenatra namana tiako raha anao fanandramana zany fifadian-kanina ankasitran'andriamanitra izany izao sy anao hitondra fitahiana ho an'ny hafa izany ka tsy ho fahoriana sy ampitanondrika antsika ampatonga ny tarehintsika ho matroka sy ho malahelo tahaka an'ireo fanehoan'ny Jiosy tamin'ny fotoan'androny fa nifadianina izy mba ho hitan'ny olona fa ho fifadian-kanina zay hiteraka fifaliana sy fanandramana ho amin'ny fizarana ny vaovao mahafaly ho an'ity taranaka very fanantenana sy mamoy fo zay manodidina antsika ity fotoana sarobidy izao andefasantsika antsoavo ho an'ity zao tontolo zao ty izarantsika fanantenana aminy ampiononana azy fa andriamanitra efa nanao drafitra hanafahana azy amin'ny vahony ny fahotana zay nangetsa ary hitondra fifaliana sy fanantenana ho azy ireo amin'ny alalan'ilay Mesia zay nanolotra ny ainy nanolotra ny fiainany mba ho atakalo ilay fiainantsika tsy mendrika sy tokony hiafara amin'ny fahafatesana ny tompony hitaza ny teny zany ka hitondra fitahiana sy fanandramam-baovao antsika izany hitondra fahombiazana ao antsika iny koa de ho azy irery ny voninahitra andeha hiaraka hivavaka isika misaotra tompo noho ny teninao zay
naniraka anay handeha hamaly ny fanaratsiana sy ny fanarabiana, ny ozina, ny zavatra tsy mety rehetra zay ataon'ilay zao tontolo zao mangatsika ny fahotana aminay amin'ny alalan'ny fitiavanao. Tompo, fantatrao fa ho sarotra ao anay zany, mafy aminay zany, kanefa tompo tsy ho vitanay mihitsy zany raha tsy ny fitarihan'ny fanahinao. Koa tantano ity mpiaino mpiara-mianatra ity hanao zany fanandramanay zany ampifaliana eo ambany fotoamany fanahinao masina. Aka ohatra eo aminao Jesosy io, ilay nokapohina, ilay nofantsihana, ilay noeloina kanefa tsy nanana ota mba hitondra fiainana sy fiadananao anay. Aoka ho fanandramanay velomanay zany, hitondra fifaliana ary hitondra fahombiazana hijoroana io vavolombelonao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana ny vavaka. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika, koa manasanao am-pitiavana hanokatra ny paosy, hanokatra ny poketra, hanokatra ny fitehirizana, dia andray anjara amin'izany fotoana masina izany ato anatin'ity feokirana zay atolotra am-pitiavana ho anao ity. Andeha hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Misaotra Tompo noho ny fanomezan-tsorehetra zay nataonao taminay ka nahazonay naka avy tamin'ireo fitahiana sy fanambinana nataonao, nanolotra ampahany tamin'izany tamin'ity fotoana ity mba ho famadihana bainga eo amin'ny fitoriana ny filazantsara ao amin'ny sahanao. Tompo, misaotra noho ny fambolenao fahalalan-tanana taminay tsiraray avy, ka rehefa natao ny antso dia nanolotra izany izahay. Matoky izay fa ho tahinao manokana izany ka vitany manandrify azy eo amin'ny toerana sy ny fotoana izay kendrenao izany. Matoky ihany koa izay fa mbola omenao fitahiana amin'ny manaraka ka tsy ho diso anjara amin'izao fotoana saropidy izao, fa hanolotra hatrany, hanolotra misimisy kokoa, hanolotra mipifaliana mba ho voninahitry ny anaranao. Zany Tompo no fanarinay, koa atonina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpiara-miasa rehetra, ireo teknisianina izay nifandrimbona dia manambatra ny firarian-tsoa, manonona ny fankasitrahana eram-peran-tsaina ho anao mpanaraka ny fandarana, ary manantena fa mbola eo na finaritra aminao eto indray amin'ny manaraka. Samy tain'Andriamanitra e. Kafaliana mandrakariva no ifampiarabantsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana izay hoentin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onony eto anivon'ny FMC izao. Mazava ho azy fa fandaharana hatrany mahakasika ny fahasalamantsika no hoentinay amin'ity an'ity indray. Mbola ao anatin'ilay famaboasana ilay taridalina ara-pahasalamana mifototra amin'ny lalàna valin'ny fahasalamana no entinantsika indray androany. Ka ny androany zany dia loha hevitra lehibe anankiray mahakasika ny fialan-tsasatra no entina amintsika, fa izy io dia mizara telo anatin'ny fandaharana telo zany mitondrana antsika azy io satria noho ny antony ara-potoana izany. Ka mahakasika an'izay roateny izay moa zany no entina antsika ny tapany voalohany androany dia mahakasika ny fialan-tsasatra ao anatin'ilay hoe celebrations. Ny fialan-tsasatra moa zany dia ilay azo lazaina hoe mpamerina amin'ny laoniny ny vatana sy ny saina trotraka. Nisy fifanana anankiray notanterahana tany amin'ny firenena anankiray izay azahoana voiture de sport izy tsika amin'ny fiteny vahiny. Ka ny fanana izay nataon'ny tompon'andraikitra zany dia izao, izay mahavita tsy matory ela indrindra ka mijoro eo akaikin'io fiara io zany voiture de sport io no mahazo ilay voiture de sport.
4 zany no isan'ireo mpifaninana norotsaka nanomboka ny alakamisy ariva tsy matoro io zany miaritory 4 tateorina osisitsika dia petsaka no efa nialan-daharana sahady satria efa nanomboka niseo ireo fambara tsy fampiny toromaso tamin'izy ireo tsirairay avy. Inona ireo fambara izay tsy fampiny toromaso hita tamin'izy ireo? Betsaka zany nanomboka nanao krampy manaitaina tao amin'ny ranjony, lasa ohatrany tsy mazava tsony ny firesaka, teo zany tsy fafahany maso mifantoka tsara tsony dia lasa mikorotana ny toe-po mikorotana ihany koa ny fitondran-tena. Teo ary sasany dia natory mpitsanganana ary vokatr'izay dia nitaraboka tamin'ny tany mihitsy resin'ny toromaso. Tonga ary ny alahady, ny andro alahady folakandro io mpifaninana roa sisany tavela ary afaka 7-7 sy 20 minitra dia tsy natanto tsony ny anankiray mpifanina anankiray farany ka niala. Ny anankiray moa zava ho azy sisany tavela teo ary io anankiray sisa tavela teo io zany mpifanina io zany no nambara ny mpikarakaranyzao fanana zao ho mpandresy ary ny fanotso tamin'io andro indrindra zany tsikeritaona nateranga dia nahazo fanomezana lehibe izy zany kanefa dia vita moa zany fananana nandeha mody nitondra n'ity fiara voiture de sport ilay mpifaninana kanefa dia tao anatin'ny avizana tanteraka satria mafy dia mafy tokoa nazamony azy zany fanomezana ho azy zany. Azantsika hatreo ny fa zao ny zavatra tianao ampitaina amintsika. Ny ankamaroantsika zany dia mikiry fatraka tsy manaja ty toromaso ity ka ny oentina amintsika anytananantsika amin'izao fandarana zao dia aoka mba tsy atao ny tsy fatorizana fotoana maharitra fa mahatonga fiokorotanana zany eo amin'ny toromaso zany ary mahatonga fiatraikany ratsy indrindraindrindra eo amin'ny vatantsika sy ny toe-potsika hitantsika teo amin'ireo fifanana izay tanterana tany amin'ity firenena ity zany tamin'ireo mpifaninana. Dia toy izay zany ny tapany voalohany amin'ity mahakasika n'ity fialan-tsasatra ity ka dia mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy indray amin'izao